manona ny fahasoavan'ny tompo Jesosy ny fiadanany, ny famindram-pony, ny plénitude ny famonjena, ny filazontsara amintsika rehetra atao anatin'izao sary sy feo izao. Anoho ian'ilay resaka mana efa nataontsika tsidym-panazavana teto amin'ny pejy isika voninahitran'Andriamanitra ray tsy toa sy Jesosy Kristy zanany. Hoentsika manohy ian'izany dia ny tenin'Andriamanitra izay toriteny nataon'i Jesosy Kristy teo an-tendrombohitra Mateo 5 devoaleny amin'ny atao hoe fahasambarana. Tiako aloha no manipika amintsika sy mampahery atsika ary milaza ny sitrapon'Andriamanitra amintsika araka ity toriteny Jesosy Kristy ity, araka ity toriteny Jesosy Kristy ity fa ny fahasambarana izay devoaleny Jesosy Kristy eto amin'ity toriteny ity dia fiainana mandrakizay. Izay fijery izay maso-pahitana tokony ho masontsika izay dia ampitaiko foana aloha ataontsika hoe fototra mihitsy amin'ny fandraisantsika ny soratra masina, ny amin'ny compréhension antsika izay tokony voaray antsika, fa hoentintsika manindry sy milaza fa ny fanambarana ny amin'ny baiboly ninona andraisantsika azy manomboka any amin'ny Genesisa hatria amin'ny Apokalipsia dia milaza fiainan-danitra, milaza fiainana mandrakizay. Ka raha milaza zany Jesosy Kristy eto amin'ny Timothée 5 ity atao anatin'ity fizarana ny amin'ny fanohizantsika ny fandraisana ny hevitry ny mana ity dia amafisiko izay hoe milaza fiainana mandrakizay ilay fahasambarana ambaran Jesosy Kristy eto, fa tsy milaza confort, tsy milaza épanouissement, tsy manambara zavatra manaitaitra sy fafinaretana miplairantsika au niveau an'ny fisainantsika sy ny fieritreretantsika, ny sentiment antsika sy ny émotion antsika tsy hany, fa ilay subtilité antsika zany no kasihan'ny soratra masina eto, ilay tsy atao tanana, ilay tsy miaralevina amin'ny nofontsika, ilay ahafahantsika manana fifandraisana amin'Andriamanitra tsy toa, dia izay no ambaran'ny fahasambarana eto. Misaotranao zay tompo ny amin'ny teny izay velarinao aminay isanandro isan'ora, ahafahanay mandray foana ny ohatry ny fahasambarana, ny ohatry ny fitiavana, ary zay fanoharana izay ohatra izay raisinay ao anatin'ny teny dia tsy mijanona Jesosy Kristy ho parabola fotsiny ihany na kisary rantovina fotsiny ihany fa anambaranao mihitsy ny tena fiainana mandrakizay. Tenaina ny anaranao dia ianao no manisy ny tomboka siny amin'ny teny sy manokatra ny masom-panahinay, ny toe-ponay hoentinay mandray an'izany teny izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no iseleko an'izany favaka izany. Amen. Eny ary vakitsika le Mateo 5 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Andiny soratra masina vitsivitsy ihany no raisitsika hoentintsika manambara ny hevitry ny mana atao anatin'ity Mateo 5 ity. Ary Jesosy noho ny nahita ny vahoaka dia rehefa nahita ny vahoaka Jesosy dia niakatra teo an-tendrombohitra, ary rehefa tafapetraka izy dia nanantona azy ny mpianana. Rehefa nanantona Jesosy ny mpianatra dia nilobava izy, Mateo 5 ka nampianatra azy ho manantona Jesosy Kristy ny mpianatra, ianao ihany koa dia manantona an'Andriamanitra tsy toa. Ary za tena matoky sy mino fa tsy ao anatin'izay hoe manantona intsony izay ianao fa tena efa ao amin'ny Jesosy mihitsy. Ho anao izay mbola ivelan'ny vala mpamaritana hoe Jesosy Kristy dia miantso anao atao anatin'ity afatra ity ny tenanay manantona an Jesosy Kristy ho ifepartian'ny mpianatra, ahafahanao
mandray ny afatry ny soratra masina ny amin'ity fahasambarana anio ity zay mirevele ny votoatin-kevitra zay fanazavantsika ataon'io andraisantsika afatra amin'ny soratra masina dia ny mana izany. Zay ny teboka voalohany. Teboka faharoa ihany koa hoe ianao a manantona amin'i Jesosy Kristy tonga mpianatra. Teboka faharoa io iaho a dia rehefa manantona an' Jesosy Kristy ianao a dia milobava amin'ny mpianatra Jesosy Kristy, milobava amin'izay manantona azy izy a, mirevele ny fahasambarana, mirevele ny zavatra ho resantsika ataon'io a mana amin'ny alalan'ny teny hoe fahasambarana izay toriany Jesosy Kristy amin'ny mpianatra eto. Dia nilobava izy ka nampianatra ny mpianatra hoe sambatra ny malahelo am-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ny malahelo am-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Tiriam-piandohana dia niteny tamintsika ny endrim-pahasambarana, ny zavatra ambaran'ny soratra masina rehetra rehetra dia manondro fiainan-danitra, manondro zava-panahy, manondro soratra masina, manondro ilay hoe sainy zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ity an-tany. Zany hoe mampitodika atsika amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra, mampitodika atsika amin'ny fiainan-danitra, mampitodika atsika amin'ny tena fahamarinana izay miafina ao an-danitra ao no revelena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy izay afaka ilazantsika azy. Eto anefa ny toko sy andinina amin'ny fampianaran'i Jesosy Kristy, miteny amin'ny mpianatra izy, ny lobava tamin'ny mpianatra izy, ny devoile fahasambarana izy hoy Jesosy Kristy, Mateo 5:1-3. Sambatra ny malahelo am-panahy fa azy ifanjakan'ny lanitra. Ahoana ary mipetraka izay hoe malahelo am-panahy izay? Hoentiko amin'ilay tsirikevitra noporifoitsika tamin'ny alalan'ny soratra masina sy no izingizintsika teo, no appuyentsika teo, no tsindritsika teo hoe manondro zava-panahy. Raha misy zany ny olona anankiray malahelo am-panahy, dia alahelo am-panahy izay mifampitohy amin'ny fitepona ao amin'ny tontolon'ny lanitra izay alahelo am-panahy izay. Tiako ampaherezana antsika izay, ary tiako hisokafan'ny masonao izay ahafahanao matakatra ny hevitry ny soratra masina izay tiany Jesosy Kristy devolena amin'ny alalan'ity hoe fahasambarana ity, ahafahanao matsapa ny herin'ny mana ao anatin'izany. Malahelo am-panahy kanefa ny soratra masina mampitodika atsika amin'ny zava-panahy, zavatry ny lanitra. Tadio fa Jesosy Kristy rehefa nandalo endrim-pahoriana be da be izy, nilanja ny azo fijaliana izao tontolo izao, ny eso ny teny ratsy, ny fandrapirabiana, ny endri-javatra be da be izay afaka ilazantsika azy sy efa nilazan'ny soratra masina azy, dia izao ny zavatra ampatsiahivako atsika. Nilanjan'izany endrin-javatra be da be isan-karazan'izany izy, satria izy no porteur. Izy mihitsy, tsy hoe porteur fotsiny fa izy mihitsy no fahamarinana. Izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Verset-clé haitsika izany. Izy ilay fahamarinana, izy no lalana, tsy misy makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Izy no fiainana. Naseho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny fiainana, ny fiainan-danitra. Tamin'ny voalohany teny, tao amin'Andriamanitra ny teny, dia Andriamanitra ny teny no naharina izao rehetra rehetra izao. Ny teny no nisim-piainana. Ny teny nahidina tamintsika, nidina tamintsika Jaona 1:,
rehefa nidina tamintsika ny teny, iza le nidina, iza le nahita Jesosy Kristy, dia hitanay ny voninahitra hoy ny mpianatra fampitohy amin'le zavatra nazavaintsika teny am-piandohana teo hoe mila mpianatra ianao manantona an Jesosy Kristy ianao dia revele aminao ny sekrean'ny mana, revele aminao ny sekrean'ny fiainana mandrakizay amin'ny toko sy andininy izay ampianaran Jesosy Kristy ianao rehefa mahita fity aminao Andriamanitra tsotoa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, dia teraka eo ny mpampianatra sy ny mpianatra araka ity tranga eto amin'ity Matteo toko 5 ity. Zao ary hoy ateo hoe Jesosy Kristy mihitsy no fahamarinana, izy no lalana, izy no fiainana. Satria izy no lalana, izy no fahamarinana, izy no fiainana, dia toa niatra tamin'ny avokoa ny karazany zavatra be da be isan-karazany izay nitambesatra taminy, nangeja azy, nanodidina azy, nanenjika azy, mikendry azy tamin'ny alalan'ny fitoram-bato sy ny sisa be da be hatramin'ny famatsiana azy teo amin'ny hazo fijaliana, satria nisy an'ilay fahamarinana, nisy an'ilay lalana, nisy an'ilay fiainana, izy tenany Jesosy Kristy. Tao aminy ny antitean'izay, tao aminy ny plénitude an'izay. Dia rehefa tonga teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy dia zao ny teny, misy passage izy ny teny araka izao anambarako azy zao hoe fadiranovana loatra ny fanahiko hozy Jesosy Kristy. Satria noho izy izay nanana ny plénitude an'ilay zavatra anankitelo teo, lalana, fahamarinana ary fiainana, dia tonga nisy adi-panahy, nisy alahelo ampanahy, fadiranovana loatra ny fanahiko hoy izy. Dia izay le hoe fadiranovana loatra ny fanahiko, fanambaran Jesosy Kristy izay tena fahatsapany mihitsy, satria hiatrika an'ilay fanombohana teo amin'ny hazo fijaliana izy, izay efa miatra amin'ny tenany sahady fa ho selea, ho consacrea, ho vita tomboka se mihitsy amin'ny alalan'ny toe-pon'ny Jiosy sy ny Romanina nanapaka tamin'izany vanim-potoana izany ho fahatanterahany soratra masina. Inona moa ny tia natongavana amintsika? Eto Jesosy Kristy dia mampianatra amin'ity Matteo toko 5 andininy 7 ity hoe sambatra ny malahelo am-panahy. Ny tiako ambara amintsika zany, ilay alahelo am-panahy dia tsy indriny ny soratra masina amintsika eto dia tsy problème personnel. Misy fitentsika malagasy zay fa endrena olobe taloha zany ny taolo, aleo enjehan'ny omby masika toy izay enjehan'ny eritreritra hoy izy ireo, satria be da be ny olona eo amin'ny trangam-piarahamonina mety hoe nanao erreur izy, nangalatra izy nanolana ny olona akaiky azy izy na tsy akaiky azy, misy adosona be da be izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mifanaraka amin'ny dinapokon'olona, tsy mifanaraka amin'ny lalàna izay fandrindrana amin'ny fiarahamonina sy ny sisa be da be, dia miteraka adi-tsaina, adi-panahy ho azy izay, satria manenjika azy ny eritreriny amin'ny hoe tsy maintsy ho voatsara izy par rapport amin'izay zavatra ninina natao sy nahasolafaka azy zay, zavatra roa zay hoe ninina natao sy solafaka izy. Dia izay zavatra zay no miteraka adi-panahy ho azy, tonga problème personnel ho azy, problème personnel ho azy, satria tsy problème nahidina Andriamanitra, mialatsiny amin'izay fitenenana zay, Andriamanitra tsy mampidina problème amintsika fa Andriamanitra rehefa mampidina sous parenthèse hoe problème amintsika, iny lay antsoina hoe fizahan-toetra, dia miaraka amin'iny fizahan-toetra iny ihany koa ny hery hoentitsika, miaraka amin'iny ihany koa eto dia mirevele sady an'ilay mot teny hoe mana, efa nitondrantsika fanazavana tamin'ny fizarana voalohany izay tamin'ny tontolon'ny mana, hoe miaraka amin'iny ihany koa ilay teny afahantsika mahazaka, ilay épreuve afahantsika mahazaka tsy miaritra n'ilay lalaka le, afahantsika miaritra izay endri-javatra rehetrarehetra hiatra amintsika, ny tenantsika, ny ara-panahintsika, ny nofontsika. Dia raina ny tombo.
dia izay mihitsy ihany koa no ambara ny soratra masina reveleny Jesosy Kristy amin'ny mpianatra eto ny mpampianatra sy ny mpianatra ao anatin'ny fifanantonana eto amin'ity toroteny eto an-tendrombohitra ty amin'izay manatsofina afaka miaino lazay ny soratra masina amintsika ihany koa izany eto sambatra ny malahelo am-panahy dia la elaelo am-panahy dia refleten'ny fiainan-danitra zay midina amintsika tonga épreuve tonga adi-panahy tonga pression mitambesatra amintsika izay ilay fahamarinana ambarany soratra masina amintsika ampaherezako atsika dia raina ny tompo voninahitra ho an'Andriamanitra raitsy to averiko indray fa ilay adi-panahy eto amin'ity Matio 5 ity anambaran'ny soratra masina amin'ny mpampianatra Jesosy Kristy reveleny ny mana amin'ny mpianatra eto sy anambarany amin'ny hoe sambatra ny malahelo am-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra mitohy mihitsy ilay frazy hoe azy ny fanjakan'ny lanitra dia tsy problème personnel tsy apartiran'ny erreur atsika tsy apartiran'ny abisotsika tsy apartiran'ny zavatra ninitsika natao sy naso lafaka atsika izay tsy alaportan'ny fitondran'Andriamanitra fa noho isika amin'ny fisainantsika amin'ny maha-olombelona atsika mijery zao ny taratra misy eto amin'ny fiainana andavanandro fiainantsika isan'andro isan'ora ny fiainam-pirenena dia misy zavatra be da be fahasimbana mifampitohitohy be da be ary ao anatin'izay fahasimbana izay dia misy mieritreritra hitondra réparation dia miodina foana ilay sikla manao bokla hoe ny teo ihany ny teo misy olona vaovao zay eritreretina hoe sauveur messi hoe anavitra n'ilay firenena kanefa rehefa mandeha ny fotoana sy ny ora dia tolaiko sary zay efa niseho ihany no iainana ary opira raha mihamafy kokoa ny anton'izay dia satria tsy zavatra nidina avy any an-danitra nahatonga adi-panahy tamin'ny firenena malagasy sy ny mponina malagasy fa noho isika mialatsiny hiteny an'ity hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly toero ny devoly fahavalonareo dia andositranareo izy tsy izay afaka ilazantsika azy araka ny herin'ny filazaontsara sy ny soratra masina tsy noho izay anticipation an'ny fahendren'Andriamanitra izay tsy noraisitsika izay fa isika mihitsy no namela malalaka ny faharatsiana anapaka antsika alohantsika takalo ohatra hoe spectacle fampifalifaliana tamin'ny propagande t-shirt zavatra ohatrohatra zany ilay safidin'ny fahamarinana sy fikendrena marina hoe iza marina ny olo-kendry sy marina afaka natateraka ny vina sy araka ny sitrapon'Andriamanitra apakatra ny herin'ny fahamarinana voalohany aloha ara-tsaina ara-panahy eto amin'ity firenena ity tsy nikendry an'izany isika fa ny clan politika sy ny sisa rehetrrehetra mifampitohy amin'izay tsy ho hitariko intsony izy izay alabazy no nanorenantsika n'ilay antopisiny dia teraka teo amin'izay ny problème be dabe isan-karazany izay niteraka adi-panahy eo lay ity ny soratra masina ambara amintsika sy araka ity fampianaran'i Jesosy Kristy ity mahatonga antsika tsy ho sambatra mahatonga antsika miaina jaly foana ary miaina n'ilay sikla na bokla dia satria tsy manapaka ao anatintsika ilay fizahan-toetra avy amin'Andriamanitra tsy toa ny mifanohatra amin'izay kosa dia possible isika miaina fiainana andavanandro manao ny adidy ataontsika andavanandro je ne sais pas aizany misy anao any amin'ny toerana isinao any ao Madagasikara ny commune zay isinao isika tsiraray avy any miaina insécurité miaina antony zavatra be da be zavatra rehetrarehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra miteraka pression eo amin'ny fiainanao fa kosa ilay olona efa nanolo tena ho an'Andriamanitra izy nanaiky fanekena mifanaiky tamin'Andriamanitra tsy toy izy dia mandalo zany antony zavatra maro zay miteraka fahoriana ho azy izy ao anatin'izay fa noho ny fifatorany amin'Andriamanitra tiako ny mampahery anao tiako ny mampifaly anao tiako ny milaza ny fahamarinana aminao araka ny zavatra izay zarain'i Jesosy Kristy miainga eto amin'ity Matio 5 ity amintsika sambatra ny malahelo am-panahy fa izy
fa aza ny fanjakany lanitra. Eto amin'ity teboka faharoa ity, miaina fahasambarana ilay mpino, miaina fahasambarana ilay olona, malgré eo le karazana pression be da be manodidina azy. Miaina ny zavatra iainan'olona rehetrarehetra izy. Eto amin'ity teboka faharoa ity dia tsy ilay problème avy any an-danitra no midina amin'ilay olona, fa ny problème an'ilay fiarahamonina no manery an'ilay olona, kanefa mahatahiry fahasambarana izy ao anatiny, satria miorina amin'i Jesosy Kristy izy. Zavatra roa samihafa izany resantsika izany, teboka voalohany sy teboka faharoa. Ilay teboka voalohany dia nanasongadina antsika mivantana mihitsy fa hoe tsy problème personnel ny amin'ity resaka fahasambarana fampianaran'i Jesosy Kristy ity. Ny teboka faharoa kosa dia anasongadina antsika fa ny problème ny fiarahamonina izay manepotra sy mangeja dia tsy masakana anao ny tsy ho sambatra. Ary ilay fahasambarana izay iainanao anatin'izany pression sy ny problème rehetra iainantsika, satria na ny tenako ihany koa dia miaina an'izany ety amin'ity zao tontolo zao ity, no ahitanareo fahoriana nefa matoky hozy Jesosy Kristy fa izao efa naresy izao tontolo zao. Ho antsika rehetra zany izay tena hoe efa vita tombo-kaseny amin'izay dia raina ny tombo. Amen. Ho anao izay mitazona an'izay fanantenana izay dia marina aminao ity teny ny soratra masina ity, Matteo 5:1-3, aza ny fanjakany lanitra. Satria ny antony dia misy fiainana voatahiry ao amin'ny miafina amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fiainan-danitra fiombonany amin'i Jesosy Kristy ao an-danitra ao. Aza adiny fa Jesosy Kristy koa dia niaina pression tetỳ tany, fa ny antony andriko an'izao fanazavana izao amintsika dia niaina pression Jesosy Kristy tetỳ tany, niaina fanenjehana izy, niaina opa izy, niaina persécution izy, niaina kanton-javatra be da be, fampahoriana tamin'ny alalan'ny nofo izy, fa noho ny fiainana izay miafina tao an-danitra tamin'ny alalany fiombonany tamin'ny raitsi-to, aza ny fanjakany lanitra. Dia izay kisary izay mihitsy ihany koa no maneho antsika amin'ny maha-mpianatra mandray ny fampianaran'i Jesosy Kristy, naray ny fampianaran'i Jesosy Kristy, tafiombona amin'i Jesosy Kristy araka ity toroteny eto amin'ny tendrombohitra ity, manokatra ny sofintsika miaino maharay an'ilay teny, ilay mana reveleko foana izay teny izay, satria ny anton'izay dia mahatoy isika voatonona fa hoe aza ny fanjakany lanitra, anao ny fanjakany lanitra, any fanjakany lanitra, malgré hoe misy antom-pahoriana be da be mangeja atsika, dia satria misy an'ilay mana ao anatinao ahafahanao miaina fahasambarana ety amin'ity zao tontolo zao ity, ao anatin'ny fangejan'ny fahoriana, na dia ilay mo fotsiny ihany hoe matoky izao efa naresy izao tontolo zao, dia iny ny tonga mana ao anatinao mamelombelona anao mahatonga anao miara-miaina amin'ny olona ny fahoriana, miara-miaina amin'ny olona ny pression, mahita karazan-javatra be da be izay tena hoe mapiaiky ny olona, mahatonga ny olona amony tena, fa ianao kosa ao anatin'izany dia mahita fahasambarana. Dia raina ny tompo, valable pour tout le monde izany, tsy misy frontière, na any amin'ny tany Arabo ianao, na aty amin'ny tany Europe ianao, na any Chine ianao, any amin'ireny le misy antikristy be ireny, na iza nazy misy ianao, na ao Madagasikara, averiko indray valable, tsy fehezan'ny frontière izany, satria izay mihitsy ilay mana semence avy any amin'Andriamanitra tsotoa, hoe ianao ao anaty fahoriana kanefa miaina fahasambarana, izay tsy problème personnel. Teboka fahatelo eto amin'ity, alahelo am-panaty ihany, eno tsara ity, resaka an'i Jesosy Kristy isika teo tandalo fahoriana sy ny anton-javatra be da be isan-karazany, fa ny tena anton'izay dia noho izy lalana sady fahamarinana ary fiainana, plénitude an'izay zavatra anankitelo zay noho izy endrik'Andriamanitra tsy hita maso, noho izy zanak'Andriamanitra, noho izy farany lalàna zay afaka ilazantsika anazy egal la filazoan-tsara.
fiainana mandrakizay dia tonga foana ny ratsy andefina azy satria izay image zay de tao an-danitra misy rebelle nanohitra an'Andriamanitra tsy toa ny apahatelo ny anjely tonga de voly de tsy maintsy nazera satria te hitovy amin'Andriamanitra te haka ny toeran'Andriamanitra. De rehefa tonga tetỳ tany Jesosy Kristy hitondra ny fahotany zao tontolo zao ho rançon ho tambinota kanefa Jesosy Kristy plénitude an'le zavatra anankitelo nylazay ny soratra masina no devoiletsika teo de mbola tonga ihany koa Satana te haka ny toeran' Jesosy Kristy te hilahatra amin'ny zanak'Andriamanitra teo lalana teo fahamarinana teo fiainana kanefa ny toepony mihitsy amin'ny maha anjeli-piodina azy dia ratsy hatramin'ny voalohany hatramin'ny fanirina izay fanirina tao anatin'izay hoe te haka ny toeran'Andriamanitra izay ny naharatsy azy. Inona ny tiana ambara amintsika eto de misy anankiroa mifanohatra Jesosy Kristy lalana sady fahamarinana ary fiainana. Eto ihany koa de misy an'ity zao tontolo zao ity sy ny esprit an'le lanota ny esprit an'ny mahabibidiny ny esprit an'ilay nazera Satana te hilahatra te haka ny toeran'Andriamanitra te homana te hisisika foana ao am-ponao ao mampiseho endrika karaza pahasambarana mampiseho endrika karaza pifaliana tsika moa zao de ao anatin'ny fête de fin d'année mirapiratra daholo zay jerena fifaliana de misy endrika be da be Père Noël mialatsiny amin'ny teny an'ity fanandalo an'izany daholo sika maka ny toeran' Jesosy Kristy na le hira raha hoe petit papa Noël quand tu descendras du ciel zany hoe ao foana lay image subliminale hoe misy toeran'Andriamanitra Jesosy Kristy nidina avy any an-danitra de misy de volonazera ihany koa Jesosy Kristy nidina avy any an-danitra en tant que hoe Messie de misy Père Noël za akory tsy miteny hoe zavatra ratsy ny Père Noël na ohatrany tsy hiditra am'izay discussion zay fa la image zany ny tiako tsindrina amintsika hoe misy Satana foana zany misy révélé milahatra amin'ny hatsarana sy ny sitrapon'Andriamanitra eny fa na de amin'ny rita zavatra miseho ety amin'ity zao tontolo zao ity ary de miteny foana izay esprit izay tiako hisokatra amin'izay ny masonao ary mitaky ny masotsika hisokatra amin'izany ny filazoan-tsara. Averiko ihany fa za akory tsy miteny hoe ratsy ny resaka Père Noël satria misy éducation afaka ampitaina tsara ny anatin'ireny. Paoly de niteny fa raha nilaingako izy raha nilaingako no nahatonga aitsika rehetra ny toyiny nahoana ny mbola tsaraina ho mpanota ihany aho. Paoly niteny an'izany misy témoignage ao anatin'izany. Mbola misy ihany koa ny andiny soratra masina milazany amin'ny hoe mamona tsy marina azahoana sakaiza zany hoe misy zavatra permissive zany que ce soit Père Noël que ce soit fête Christmas na zavatra ataotsika zany amin'ny maha olona atsika sy ny fisainatsika fa azadiny fa misy an'ilay esprit foana zany parallèle amin'izay te hisambotra ny fahamarinana zay tian'Andriamanitra ao apetraka ao reny ao anatin'ireny ahafahantsika manana ny fahasambarana zay révélé-ny Jesosy Kristy amin'ny mpianatra eto. Zany ny antony faux prophète ny faux mpampianatra ny faux église ny faux dénomination ny faux mana sy ny sisa rehetrarehetra satria de miteny foana Satana misisika foana ao anatin'ireny anton-javatra rehetrarehetra reny. Eto amin'ity teboka fahatelo ity sambatra ny malahelo ampana lay alahelo ampana de eto dia anipika tsara amintsika mihitsy fa tena épreuve ampitondrain'Andriamanitra atsika izy io. Tena Andriamanitra dia miteny hoe za dia tsy mampitondra enta mavesatra izay tsy zakatsika. Andriamanitra tsy toa de tsy mampitondra izay mavesatra tsy zakatsika akory fa matoa izy manome atsika dia zakatsika io. Matoa ny menan Jesosy Kristy ny azo fijaliana dia zakany io. Nantaraina Jesosy Kristy hoe fa tiranovana loatra hoy izy ny fanahiko fa zakany io ary miporofony zany
Ny tiako ambara zany eto amin'ity teboka fahatelo ity dia ny mpino anankiray izay miaina an'io atim-panahy io, izay tsy problème personnel, izay tsy teraka ihany koa amin'ny alalan'ny pression manodidina vokatry ny le fanazavantsika teo hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly, toeriny devoly fahavalona roa dia andositra anareo izy, effet politika, effet an'ny organisation izay orchestrena eo amin'ny fiarahamonina sy ny tsisy idirana zany fa tena épreuve ampitondrain'Andriamanitra anao mihitsy. Eto zany dia samy mamantatra ny tena ny tsirairay vitanao eo. Io ihany koa tena apoian'ny soratra masina mihitsy ary tsindrin'ny soratra masina eto amin'ity Matthieu 5:1-7 ity. Sambatra ny malahelo am-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Eto zany dia misadresy ampino manana intimité amin'Andriamanitra tokoa. Izay dia insisteko foana izay mo zay. Satria izay no midika fa Andriamanitra mampitondra entana ho an'ny zanany, ho an'ny mpino izay tena hoe miraiki-pity aminy. Ilay entana dia tsy inona fa épreuve fizahan-toetra. Izay no midika fa lalipaka ny fifandraisan'ilay ray amin'ny zanany. Alay vohatra ny tantarany i Abrahama sy Isaka. Lalipaka ilay fiarahana. Isaka tsy nametra-panontaniana ho aizy tsika ry dada, ho aizy tsika ry kaiky. Andao fotsiny ihany ianao matokisana ianao. Ho atsatsika ny zanany io. I Abrahama ihany koa dia tsy nisy poser question fa nanaiky fotsiny izay nitenena n'Andriamanitra tsy toa taminy. Hoe alaivo ny zanakao izay tianao indrindra, ilay tokanao. Zany lay intimité ambarako anao. Ao anatin'izany anefa dia misy fanaintainana sy misy adi-pana. Andeha hamono ny zanako aho, andeha hanatsatsika ny zanako aho, andeha hanao fanatitra ny zanako aho, satria misy Andriamanitra tsy hitan'ny masoko akory miteny amiko. Alay sary an-tsaina ny fikorotana-po, fikorotanam-panahy ao anatin'izany. Ny fahoriana, alahelo-panahy, fa dia ranovana loatra ny fanahy. Jesosy Kristy raha ny teny an'iny dia efa hitany daholo ny image hiatra aminy, ny fampijaliana azy, ny fanombohana azy, hipeteran-dazy intelo. Nandositra azy daholo ny mpianatra. Zakany io. Zakany io. Satria ny antony ny amin'ny hoe zakany io dia misy an'ilay mana finoana ao anatiny ao, misy an'ilay mana tenin'Andriamanitra efa velona ao anatiny ao, misy an'ilay mana semonsa Jesosy Kristy. Matoki izao efa naresy izao tontolo izao, dia iny fahatokisana Jesosy Kristy naresy an'izao tontolo izao iny no velona ao anatiny par rapport amin'ilay épreuve iainany izay nampidin'Andriamanitra ho zakaina, satria Andriamanitra mahita, Jehovah mandinika ny vosiny fo, fa izy ihany no mahazakany. Tsy mpanompon'Andriamanitra hafa ny mahazakany, tsy olo-kafa mahazakany, tsy olo-tsotra ny mahazakany, tsy gradina kolonelina mahazakany, tsy gradina bisopy na koina, fa ianao no mahazakany. Samy mamantatra ny tenany. Iny olona iny aza ny fanjakany lanitra. Iny olona iny manana ny fiainan-danitra, manana fiainana miafina ao amin'ny Jesosy Kristy ao an-danitra, izay iainany sahady ety an-tany ao anatin'ilay épreuve hoentiny sy zakainy. Tsara ny tompo. Paoly dia nanao témoignage tahaka an'izao ihany koa izy hoe nitsatohana azo maranitra intelo vaky sambo, nitoram-bato navoaka tamin'ny sobika sy ny sisa rehetrarehetra, nampidirina tranomaizina. Épreuve daholo zany, fa zakany. Josefa ihany koa dia niralahany 12 lahy, nifahatra azo andevo. Nafoy azy mihitsy ho tahaka ny efa maty.
fa nisy fiainan-danitra teraka tao anatin'ny Josefa, ary le fiainan-danitra teraka tao anatiny no nifehezan'ny lapa Egyptianina, izay lay symbolika ny image hoe ny capture n'ilay royaume de ce monde izy aloha, de aveo ny capture n'ilay royaume céleste tamin'ny alalan'ny fianakaviana Jakoba rehefa tonga ny haitany. De izy no nitondra ny mana ny ankohonana Jakoba nanomboka tamin'ny rainy izay efajamba hatramin'izy 120 tao anatin'izany ny famelan-keloka. Message prophétique sy message mana izany zaraiko aminao zany. Tia nambara amintsika ao anatin'izany rehetrarehetra izany de lay atipana, lay épreuve nation an'i Jakoba tao anatin'ny Josefa tao anatin'ny nofy nafahany miconquérir ny royaume ny Farao ary ny ankohonana céleste Jakoba mianakavy. Préfiguration an'ny mpino fiangonana vahoaka Hébreo a Israël, fofombadin'i Jesosy Kristy no ampakariny. De ray nanto petsaka ny ohatra ao amin'ny Baiboly manambara ny mana ary manondro ny hoe fahasambarana ao amin'izay manana atim-panahy eto amin'ny teteboka fahatelo ity. De ray nantombo. Za zany androany de mampahery anao. Za zany androany dia mireconforter anao, mizara aminao ny mana. Za ihany koa de mandray hoe par rapport amin'ny position anao amin'ny fanompona ao an'Andriamanitra dia miaina anton-javatra mifampitohy amin'izay hoe satria anao mpanompo, satria anao zanaka, satria anao nanolotra ny momba anao rehetra ho an'i Jesosy Kristy, dia tonga épreuve anao izay, tonga atim-panahy anao izay, tonga ilikiliky ny fiarahamoniny anao any amin'ny toerana misy anao any, tonga minoritaire anao, isolé anao ao amin'ny toeram-piasanao, voagetra manodidina anao satria tsy mpino daholo ny manodidina anao na finoana hafa. Je ne sais pas ny kahanao zany par rapport amin'ilay ianao hoe mijoro amin'ny finoanao, mitahiran'ilay mana satria efa nanolo tena ho an'Andriamanitra ianao, qui veut dire hoe Andriamanitra no mamahana anao. Tsy ny mofy ihany veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay alokan'ny vavan'Andriamanitra dia mandray an'izany ianao amin'ny fiainanao andavanandro ary minorira toko sy andininy fiainam-panahy amin'ny alalan'ny toriteny, amin'ny alalan'ny fizarana fampizarantsika ohatra zao, amin'ny alalan'ny anton-javatra maro, mihinana ny mamy ianao de teraka ny atim-panahy. Za dia mirassuré anao matoky aza ny fanjakan'ny lanitra, anao ny fanjakan'ny lanitra, sœur sy frère, tsy diso lalana ianao. Partageko amintsika fotsiny namana anankiray izay tsy mitovy fiaviana amintsika, nationalité hafa mihitsy, za moa sociable. Rehefa misy ny fotoana ahafahako mizara na ny vadiko ihany koa mizara fa tsarana Jesosy Kristy ny filazaony tsara amin'ny olona anankiray, ninona origine na dia mizara an'izany izahay. Rehefa tafiditra tao anatin'ny vala hoe mpino ilay olona tondrona eto, atao anatin'ny partage sy ny témoignage n'ilay olona zany mizaraiko amintsika, vavaka izy mitalao izy ny amin'ny problème, ny amin'ny rehetrarehetra problème personnel, satria mitambesatra be izy resaka problème personnel zay. Fa izao tsy sambatra izy, tsy sambatra izy satria mitaraina foana izy. Pourquoi? Comment ça se fait? Mivavaka nanolo tena ho an'i Jesosy Kristy ianao, nampandray anahy Jesosy Kristy ianao, no niteny anahy nahafantarako an'izany Jesosy Kristy zany. En ce moment j'ai tant des épreuves qui tombent sur moi. Karazan'olona rehetrarehetra ity nahatonga anahy, nanantona anao hoe mba te hafantatra inona ny solution, de ny amo Jesosy Kristy ihany ny solution ny anay.
ka rehefa nivavaka ao izy fa sûr et certain fa niantom-bavaka ny tia vao ny olana vao zao atim-pana vokatry ny problème personnel tsy sambatra izy kivy izy am'izao tsisy antony ivavahako izy tsy mahakivy atsika bizary zany tsy tokony ho kivy tsika ampianay rehefa voalazanay zay tokony ho nolazainay zany hoe zany any rehefa nampafantatra azy ny am' Jesosy Kristy nampafantatra aminy fa tsy problème personnel la fiarahana am' Jesosy Kristy tsy any ny fahasambarana de mijanona treo ny atsika raha mbola misy ny fotoana ahafahantsika mitepy miaraka amin'ny filazaontsara mizara aminy de mizara foana isika fa ny décision sy ny safidy de azo kosa de ao anaty désespérance totale ilay olona am'izao tsy sambatra izy satria problème personnel ary tsy misy mana ao anatiny na dia nan'olo tena ho an' Jesosy Kristy ny aino izy tsy atalaga Jesosy Kristy ny teny hoe indro ao mitsangana eo ambaravarana mandondona raha misy miaino ny feo ako de hiditra ao aminy ao ary hiary sakafo aminy lay repas io de repas celeste miara misakafo satria rehefa miara misakafo am' Jesosy Kristy de iny sakafo iny arak'ilay zavatra efa nitondratsika fanazavana teto tany amin'ny mana voalohany iny no mamelona atsika azakany épreuve ka anentanako atsika sy ampahirezako atsika mihitsy voarainao ve zay mana izay ary eo ny atim-pana rehetra sy ny pression ary zay ihany koa de misarika ny sainao fa ninona karazana problème miatro eo amin'ny fiainanao de afaka mahazaka anao rehefa maray an'io mana io ny zavatra tsy sapany olona mantsy vena am'le témoignage teo ny ereuratsika ny fadisoatsika ny adalatsika de tsy maintsy mipaye prix am'ireny isika na manolo tena ho an' Jesosy Kristy ary sika eno tsara ity zavatra resako ty ohatra hoe nisy mpanolana anankiray na nisy mpangalatra anankiray rehefa tsara ny tantarany Zakaios no hitondrako référence ka na manolo tena ho an' Jesosy Kristy ary atsika de tsy maintsy mipaye an'ilay prix satria izay no atao hoe réparation ny am'ilay fahasimbana ninina nataotsika nateraka tsy na avy amitsika de eo indrindra ny problème satria rehefa miditra ao amin'ny filazaontsara ny olona anankiray de mieritreritra izy fa ho voafafa madito ireny hoy voafafa eo mason'Andriamanitra fa kosa ny prix à payer ety am'ty zao tontolo zao ity de tsy maintsy mipaye an'ilay prix foana ilay olona zay mahatonga ny olona kivy izy hoe maninona rehefa nanolo tena ho an' Jesosy Kristy mbola miaina problème ihany maninona ny mbola miaina akasarotana ihany fa ny zavatra tsy fantany de hoe izy efa nanolo tena ho an' Jesosy Kristy il commence à payer le prix ici sur terre malgré hoe navela n'Andriamanitra tsy tony ny heriny de eo no midezerta ny olona teo indrindra no andriko an'ilay teboko hoe mba hasambatra anao de raiso ny mana aoka ho velona ao anatinao ny filazaony tsara avelao Jesosy Kristy hiary sakafo aminao fa tsy velany fotsiny izy mandondona foana fa voainy varavarana ampidiro amponao izy miara sakafo aminao de raha miverina am' Timothée toko 5 ity zany tika de tsy ampy ny hoe mandeha any am-piangonana fotsiny fidirana voalohany faharoa fahatelo mamonjy voka-dehibe zaka-dehibe fetin'ny taranaka sy ny sisa rehetrarehetra ny jobily sy ny tsy haiko tsony tsy tohizako le izy fa lao any am'petsika no miresaka an'izay fa aloha tsika resaka zava-panahy tsy ampy ao anaty communication fotsiny mameno grille de programme fotsiny fa raha vo tsy vorayanao amin'i Jesosy Kristy raha vo tsy vorayanao lay mana tsy afaka no sambatra ianao surtout lay tapany faharoa aza ny fanjakany lanitra de raina tompo ao aminao ve ny fanjakany lanitra atao amiko raha lany fanjakany lanitra atao amiko raha nabava ny fanjakany lanitra zako mino fa ao aminao zany tsara ny tompo jerentsika indray ary ny andiny manaraka atao am'le resaka mana ihany sika
Matitoko fadimy andiny faefatra. Sambatra ny ory fa izy no ampifaliana. Sambatra ny ory fa izy no ampifaliana. Zay endri-javatra izay dia tsy de mifanalavitra amin'ilay alahelo ampanaty io ihany. Ny endrim-pahoriana zany dia tokony mireflete fiainan-danitra, ninona karazam-pahoriana iainanao na miatra amin'ny nofinao izany, tahaka an'ilay fahoriana miatra tamin'i Jesosy Kristy. Rehefa nivavaka izy dia mipatrapatraka ny atsembohany ary nody ho rà. Gravy be zany fahoriana zany, satria midefile ao anatiny daholo ilay endrika tsy maintsy hiatra aminy, anombohana azy ny amin'ny fahotany zao tontolo zao. Izy ihany ny afaka mizaka azy. Zakan'io épreuve spirituelle dia tsisy valaka amin'ilay fanazavatsika teo mihitsy hoe sambatra ny ory fa izy no ampifaliana. Zao anefa tsy ndriky foana ilay problème personnel. Haka tantara anankiray tsika. Tadidinareo ny tantaran'i Davida sy Saoly mpanjaka. Saoly mpanjaka dia nanana problème personnel izy tamin'i Davida, satria izy arrogant, vantara, amin'le bokositehany sy le hoe ohatran'ny komparazary izy na dia teo ihany ara ilay fanendren'Andriamanitra, consécration an'Andriamanitra, fanosoran'Andriamanitra, satria izay ny toe-pony zanak'Israely. Andriamanitra anie mananjany safiditsika foana. Rehefa kolonely no tianao apetraka amin'ny fitondrana dia apetrany eo. Mananjany safiditsika izy. Firenako ilay sujet. Saoly mpanjaka dia nanana toe-po mpankahalany Davida izy. Davida ilay misérable kely, Davida ilay pinikely, mpiandriondry, Davida ilay tsiposiposy kely, Davida ilay farara kely, Davida ilay tsiaotsiaoany. Eto ny soratra masina nefa eto amin'ity andiny faefatra ity milaza hoe sambatra ny ory. Zao anefa Saoly mpanjaka tao anatin'izay toe-pony izay problème personnel ny endrika ny Davida izay, ory tany anatin'ny fonontany fa tsy nahita fahasambarana mihitsy izy. Tsy nahita fahasambarana mihitsy izy. Satria izay ny toe-pony ikendra ny Davida, amona ny Davida. Nisy fotoana ary izy nitoraka alefina ny Davida mihitsy. Indrosa intelo nialan'izany Davida. Dia mahagaga amin'ilay tantara dia ino tsara ity. Andriamanitra mbola nitondra fahasambarana malgré hoe izany ny toe-pony Saoly mpanjaka. Dia inona ilay fahasambarana? Nitsindriany ny fanan'Andriamanitra Davida dia niraisy ny lokanga. Dia nitendreny ny lokanga. Dia rehefa nitendreny ny lokanga dia ravoravo Saoly mpanjaka. Nisinda ilay toe-po ory tao anatin'ny Saoly mpanjaka. Tiako tenenina sy ampitaina amin'izay dia hoe rehefa misy zavatra mampahory antsika dia Andriamanitra mitady solution foana ampifaliana antsika. Fa à l'occasion hoe capable andray an'izay tsika, misokatra amin'ny masom-panahintsika hoe vonona andray an'izay fampifalian'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Davida izay ve isika amin'ny alalan'ny hira fiderana. An'ilay question. Voatapitra moa ilay hira fiderana dia miverina tamin'ny toetra indray Saoly mpanjaka. Miverina ilay toe-po ory. Dia lasa indray ny sasy Saloma. Anjaranao makalesona any amin'izany. Nisy fotoana ihany koa ny mpianatra tamin'ny fanenjehana dia voahita ao an-tranomaizina. Dia inona nataon'izy ireo? Midera. Ao anaty fahoriana zany dia midera ny mpianatra. Mihira hira fiderana dia rehefa nihira hira fiderana ary Paoly ary Silasy sy ny mpianatra tamin'izany église primitive dia rava ny vavahady vy, ny rojo vy rehetrarehetra patitaka. Zany hoe brisé ilay fahoriana.
eto ny soratra masina de miteny fa hoe sambatra ny ory fa izy no ampifaliana. Fa tao anatin'izay zavatra orkestre rehetrarehetra izay a de nisy mpiambina ihany ko ory, reo mpiambina reo koa de mijaly a satria possible 24 heures sur 24 heures no ny asany de miandro fonja. Ny fonja izany de ao daholo ny loto, ao ny kongona, ao ny rehetrarehetra niny mitoeto zany zavatra makarikoriko rehetra. Fa au lieu de niarany dera tamin'ny mpianatra izy ireo mba ny gotehan'ilay mana lay fahasambarana dia tsy nifantoka tamin'izany izy ireo de vokany a tafiditra tao anaty transe izy ireo a état second torana ary tsy nikonkerira ny fiainana mandrakizay a en même temps avotsitra ary mpianatra rehetrarehetra dia afaka tamin'ny fanagetsana satria tao amin'ilay fampifaliana. Fa lay mpiambina kosa dia tratra ny enquête après niara-ny antsozay avy ao andapa satria votsitra ny détenu. Zany rehetrarehetra izany ampisaintsainana antsika sy ampieritrretana antsika ary anaovantsika analizy ny amin'ny fahasambarana, ny amin'ny endrim-pahoriana, ny amin'ny mana izay tokony voatahiry ao anatsika fampifaliana par rapport amin'ny alahelo am-panahy sy ny sisa rehetrarehetra. Matio 5:5 sambatra ny malemy fanahy fa izy no mandova ny tany. Indray tahaka ny menarana morataka ny voromalala ozy ny soratra masina. Jesosy Kristy dia nampiseho an'io endrika falemem-panahy io. Io tsy lay hoe bonaika be, io tsy lay hoe mirodorodo ny fitenenantsika satria manimby reny a. Be da be tsika kristianina anio izahay angina fa Jehova iadonay a ninona zavatra fa tsy mety atao azy zao. De zany ny antony hoe vomaika manjaka ny corruption eto Madagasikara satria ny atsika de hoe alors ngandeo zay onde fa ny lalàna tsy ampiarina mihitsy fa de victime eo foana zany manao bonaika be mirodorody be foana zany. De misy fahasimbana be da be ao anatin'izany. Zany de zavatra apitaiko amintsika kristiana satria ny ankamaroan'ny kristiana dia timida. Raha mandinika ianareo de ny fomba fitoriko any amin'ny pejy dia lay directa sy manao sarcasme sy manao zavatra mahitsy be sy manao satria misy côté manimba anao io mirodorodo a, manimba anao io toetra bonaika be io, manimba anao io hoe Jehova iadonay fa izay kosa mangina satria aza adiny fa misy voninahitry'Andriamanitra ao anatinao. Ary nay Jesosy Kristy tenany ary izay nampiseho ny mazanak'ondry tsy misy kilemazy efa nazavaiko teto efa anteneniko teto ity de ampitaiko aminao ny mesazy baiboly soratra masina fa aza adiny fa Jesosy Kristy ihany koa de misy côté lio an'ny Joda ary ho avy amikery izy. Inona ny tianambara am'izany tiany soratra masina petraka amintsika am'izany de izay visage anankiroa izay tokony aitsika no mampitepy sy mampiaina mampisefo am'izay amin'ny fotoana tokony itenenan'izay. Zany hoe eo andraitsika de miverina am'le hoe misy mana ao anatinao, misy herin'Andriamanitra miasa ao aminao, misy fifatorana amin'ny soratra masina lalipaka ao anatinao ahafahanao mitepy sy miaina miaraka am'izany. Après anao sy Andriamanitra ny fahitana sy ny fampiarana an'izany satria ny tenin'ny olona tsy maintsy andeha am'izay ny karazan-teny rehetrarehetra hoe tsy mendrika amin'ny fitory izao sy izao tsy mendrika. Io na de any amin'ny fanapahan-kevitra any anivon'ny fianakavianao any ary raha vao mirodorody ianao kanefa fantatrao fa marina izao ny position misy anao de hoy ianao alao mangina fa itsika zanak'Andriamanitra tsy miteny anao amin'iny fotoana iny dia misy fietanana sy hafaliana be mihitsy ho an'ny Satana ao amin'ny côté tsy hita maso satria anao zanak'Andriamanitra nanana ny marina kanefa nangina tsy niteny. Azonao nga malay fanazavako. Dikan'izay de misy zavatra mirodana be da be ihany koa miaraka am'izay ao amin'ny fianakavianao sy ao amin'ilay toeram-pisinao amin'ny ankohonanao. Satria anao tsy niteny tamin'ny praimonia, tsy niteny ianao tamin'ny fianakaviana
tamin'ny fotoana tokony andraisanao fitenenana tsy niteny ianao tamin'ny voizay anao tsy niteny ianao tamin'ny patron anao nefa ianao nanana ny fahamarinana mihitsy da pas réclamer ton droit dia piétiner ny satana mihitsy anao amin'izay zavatra discerneko aminao zay de raina ny tombo soratra masina dia milaza tamitsika araky ny fanambarantsika teo maraparana azy hoe sambatra ny malemy fana fa izy no andovan'ny tany mitaky fahendrena daholo zany rehetrarehetra izany lay fahendrena hoa dia tsy voatery eo bonaika be fa ny fahendrena falemem-panahy midika izany fa possible ianao miteny mafy possible ianao miteny mandratsana possible ianao tena hoe mametraka amin'ny fitoerany mihitsy fa lay hoe malemy fanahy dia par rapport amin'ny sitrapon'Andriamanitra satria misy sitrapon'Andriamanitra tianao ampanjakanao izay ne ilay alemem-panahy efa tsy hoe bonaika timide sarokenatra fa lay alemem-panahy dia ilay toetran'Andriamanitra tianao apetraka mihitsy araky ny mission andran'Andriamanitra anao zay ny atao hoe falemem-panahy malemy fanahy ianao amin'izay sitrapon'Andriamanitra zay mampanaiky ny tenanao ianao tsy mora ho an'ny nofo io fa mampanaiky ny momba anao ianao ahafahan'ny sitrapon'Andriamanitra manapaka ao amin'ny ankonanao eo amin'ny fiarahamonina isinao dia ao anatin'izay ny contradiction sy ny bataille no mission mitrena sy mission manifesté za mirassurer ianao Andriamanitra micontrôle ny zavatra rehetrarehetra ianao ihany koa dia efa misy mana na mikisan'Andriamanitra anao araky ny fifandraisanao amin'Andriamanitra dia tonga maharitra ianao anatin'izany temps de preuve izany fotoana rehetra iainanao an'izany ary eseho an'Andriamanitra anao mihitsy ny victoire anjanjany aminao mihitsy ny fandresena ataony fiainanao ao anatin'izany rehetrarehetra izany expérience daholo zany ary fiainana zay hitanay no ambaranay zay fantatray sy efa niainanay no lazainay aminareo nefa ny fanambaranay tsy raisinareo de raina ny tompo amen ten'Andriamanitra farany amaranantsika ny Timothée toko fadimy ity ilazantsika ny mana andininy fahenina important be sambatra ny nona sy mangetaeta ny fahamarinana fa izy no ofokisana sambatra ny nona sy mangetaeta fahamarinana fa izy no ofokisana manamasina azy amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana manono an Jesosy Kristy foana hoy isika vo ny teny mitsika tany am-piandohana dia manono zava-danitra zavatra resantsika rehetra mana tenin'Andriamanitra soratra masina sambatra izay nona sy mangetaeta fahamarinana fa izy no ofokisana eto ny soratra masina dia milaza amitsika manondro atsika ny amin'ny hoe izay nona sy mangetaeta fatratra an Jesosy Kristy dia izy no ofokisana azadino ilay soratra masina itsika rehetra ny amin'ny hoe tsy mofy ihany veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay alokan'ny vavan'Andriamanitra raha mihinana nofo isika mofo isika sy izay endrika amin'izay mofo izay ho an'ny vatantsika ho an'ny nofontsika dia nofontsika no mahazo ainany amin'izany raha mihinana ten'Andriamanitra isika mana dia tonga maharitra amin'ny épreuve izay hitondran'Andriamanitra atsika lalana ahafatsika miampita any amin'ny fiainana mandrakizay satria ny zanak'Israely dia tsy afaka nandeha lavitra mihitsy izy raha tsy nomena azy ilay kapa tsy mety rovitra sy ilay fitafiana tsy mety tritra tao anatin'ny 7 taona izay no nafahaniditra ny tany Kanana niaraka tamin'ny papelika sy ny efa nilazaintsika teto zay papelika sy ny mana aiza ny fahamarinan'ny soratra masina ao anatin'izany fanambarana rehetrarehetra izany misy zavatra anankiroa be da be izay misaraka zany eto izay mitambatra amin'ny tenantsika vatantsika dia mitambatra corps amy esprit saina vatana fanahy
Nofontsika dia vokisana, mofy ihany ny veloman'ny olona. Kanefa ny soratra masina dia miteny fa tsy ny mofy ihany ny veloman'ny olona. Misy soratra masina ihany koa izay mbola abordeko amintsika ihany. Ny nofo mandrà dia tsy mandova ny fanjakan'ny lanitra. Izany hoe ilay nofontsika zany, misakafo, sakafony nofo, mihinam-bary, mihinana desera, mihinana karazan-tsakafo rehetrarehetra ity. Nofo mandrà tsy mandova ny fanjakan'ny lanitra. Na ho vokisantsika tahaka ninona eto zany ty nofontsika ity. Ana hiditra volonté 120 ary igotehany karazan-tsakafo rehetrarehetra, toute variété de toute sorte. Tsy mandova ny fanjakan'ny lanitra. Tsy maintsy mandalo an'ilay fanambaran'ny Paoly ho vaina ao anatin'ny indraim-pimaso. Raha mahatratra an'izany. Sinoa mihitsana aloha ny nofo ao amin'ny fasana izay toerana. Dia ny fanahy kosa ho an'izay tsara fanahy voatahiry eny an-tratran'ny Abrahama, ho an'izay ratsy fanahy kosa dia ao amin'ny santatry ny fitomanina sy ny fikitohany ify ao anatin'ny antsoina hoe fiaina tsy hita. Eo indrindra no dia voalen'Andriamanitra amintsika ny soratra masina. Sambatra ny nona sy mangetaheta famarinana fa izy no hofokisana. Fahamarinana, nona mihitsy zany soif de la vérité, nona mihitsy zany mangetaheta, te hisotro foana. An'izany tenin'Andriamanitra zany, an'izany Jesosy Kristy zany. Tsy fantatro ny positionao fa za tena ohatrany hoe misy fotoana tena reraka. Fa ao anatin'ilay reraka iny mihitsy. Samy teny aminao zao reraka. Miasa alina. Fomaraina indray. Inona indray no zaraiko. Inona no tena. Satria misy an'ilay soif, misy an'ilay etaeta te hanambara, te hizara foana taona. Déborde ilay izy. Fa zana mizara ara, dia en même temps koa za mihinana. Tahaka an'ilay hoe tsongoko mafy ny tenako mba ho mangana. So mitory amin'ny hafa ny tena kosa ho lavina. Sambatra hoe soratra masina izay mangetaheta noana ny amin'ny fahamarinana fa izy no fokisana. Nazavain'ny soratra masina teo ary ambarantsika foana fa ilay fahamarinana izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tany am-piandohana isika dia nanambara zany Jesosy Kristy. Hatreto dia mipetraka ny fanontaniana, iza no ifanalain'i Jesosy Kristy, iza no mahatsapa fahasambarana. Satria ilay tenin'Andriamanitra eo dia marina mihitsy hoe sambatra. Satria izy no fokisana, izy no omena ny rasio io. Jesosy Kristy. Tao amin'ny efitra ambony ny mpianatra dia nomena an'io. Sotroinareo rehetra ity. Ity no rahako ny amin'ny fanekena vaovao. Ninana teo daholo ny mpianatra. Afa-tsy Jodasy. Izay ninana sy nisotro ho fanamelohana azy ny amin'ny toe-pony. Sambatra ny mpianatra. Tao amin'ny chambre haute. Sambatra izy ireo ary nitoy teo ny fahasambaran'izy ireo ny andoha, toy ny hoe nisokatra ho azy ireo ny porta. Satria nisy an'ilay repas céleste ny arahan'ny ninana tamin'i Jesosy Kristy. Tanteraka tao amin'ilay hoe indro ao mitsangana eo am-baravaranareo. Mandonora raha misy mihain'ny feo. Izao hiditra ao aminy. Iary sakafo aminy. Marina tamin'izy ireo mihitsy zany. Izany ihany koa no anentanako anao. Mangetaheta fahamarinana ve ianao? Te hihinana an' Jesosy Kristy ve ianao? Fanekena vaovao. Te hisotro an'izany ve ianao? Loharano, boiboika, tsy mety ritra. Ilay nidevo aleny Jesosy Kristy, Jaona toko fahefatra tamin'ilay vehivavy Samaritana. Efa indimy nanambady. Efa nirejeten'ny fiarahamonina. Fa niana problème be da be isan-karazana. Ary tena nafindran Jesosy mihitsy tamin'ny toerana hoe fatsakana Jakob. Ary eo amin'ilay fatsakana raha mbola mandeha partout. Tsy manana ny anjarany eo izy. Fa mbola iliky ny fiarahamonina sy ny communauté religieuse. Dia Jesosy mihitsy ny seo révélé taminy. Amahana azy an'ilay fahasambarana, ilay mana. Satria izy mangetaheta ny fahamarinana. Omeo an'izany rano zany aho hosotroka hoy ilay vehivavy. Tipa ny fiangonana, mangetaheta sy noana ny amin'ny fahamarinana. Ralarana bavy, manaitra anao aho. Hatry be da be isika no miteny, zay efa feno fanahy masina, zay efa ampiasan'Andriamanitra, zao.
fa sasany tena miseko ianao mihitsy toery foana izay etaeta izay nininona efa dimension spirituelle anao mangetaeta foana tena teneny foana ny tompo mbola te hisotra mbola te hiaina mbola te ho voka mbola te tsy fantatra te hideborda tiano hideborda ao anatinao ny fahasoavan'ny tompo sœur sy frère sambatra ny nona mangetaeta famarina fa rehefa aminao a izay a soafy izay zay etaeta izay dia amoky anao Andriamanitra fatra tsara sady ahitsana Andriamanitra mihitsy fatra ny tsara dia ahitsany mihitsy no petrany eo ampofonareo fatra tsara sady ahitsana raha mangetaeta ianao raha tena hoe aminao ny soafy izay anetanako anao hoe ampitombo ifony zany izay rehefa ampitombo zay dia tena angatao mihitsy ny tompo hoe ampitombo atanao atoko Jesosy Kristy ny etaeta isotro foana ny rano velona aminao ihinana foana ny laimana any aminao iaina ny teninao iaina ny sitraponao tsy tia lala fa tsy zany eo mandeha automatika fotsiny zavatra fiainanao andavanandro ny adidy sy andraikitra atreanao andavanandro fa io soafy io tena tsindreo mihitsy adivo amin'Andriamanitra tsy to ofikisany anao rahalahy ofikisany anao ranabavy ary afaka andeha lavitra satria ny distance ny tany sy ny lanitra lavitra dia lavitra tsy maintsy manano andehananao makany ary amin'izay fotoana izay dia miala daholo momba ny tenanao ary ny sakafo nofinao dia mihitsana aminao miaraka amin'ny tenanao séparé tsara mihitsy ny côté esprit anao ifandraisanao amin'Andriamanitra sy ny côté nofinao nofo mandray zay tsy mandova ny fanjakan'ny lanitra mihitsana voatahiry eo amin'ny fasana fa ianao sy ny vatana subtile fanahanao kosa no miakatra manantona ny sezan'Andriamanitra maninto eto mitsonika tonga diloilo misantatra ny fiainan-danitra eo amin'izany sezany fiandrianan'Andriamanitra zany ao anatin'ny fanompona esprit en vérité fanasy famarinana tahaka ny anompon'ny zava-mananaina efatra sy ny loholona efatra amby-roapolo ampahirizako anao zany tipan'ny fiainan-danitra fiselesta izany tianao Jesosy zay no azoko nozaraina antsika mikasika n'ity resaka mana ity miainga tamin'ny toriteny Jesosy Kristy teo an-tendrombohitra Matthieu 5 misy tipana fahasambarana be da be dia voalen'i Jesosy Kristy eo dia anjaranao no mitrandraka ny ambiny rehetra zay tsy voalaza teto sy tsy vitatsika na mofy azy teto zany fanampin'izay dia Jesosy Kristy no manampy tombony ho anao ankoatran'izay efa nambarantsika sy nolazaintsika teto mba ahafahan'ny mana ao anatinao izay kely efa voarayako sy voaray anao hitombo hatrany ho tonga lalovay anendika ny vatanao ary deborde ao anatinao ankoatran'izay ihany koa dia matsiaro manokana andreo nangata bavaka rehetrarehetra tompo amaly fitianareo ary ihany koa isika rehetra izay naniry ny iaona tao ireo nitondrana fanambaramana manokana ny amin'ny hoe misy ny possibilité tsy misy ny possibilité ny zavatra tena mpahirezako atsika dia ny atsika zany fizarana distance ohatra amin'izao efa zava-dehibe zay fa ny tena hoe ampahirezako anao oui rehefa ohatra hoe misy occasion ahafahana miona isika fa ny tena ampahirezako anao dia ilay fionana amin'Andriamanitra tsy to miona amin'Andriamanitra tsy to raha tratranao zay tanjona izay raha vitanao ny mangady miditra amin'izay secret izay dia tena sur et certain fa se témoigner aminay ianao hoe tsy ilainao tsony miona amiko tsy ilana an'izany hoe fanatrotava amiko zany ianao tsy important izany fa tena ho tsapanao ny amin'izany hoe ao amin'i Jesosy Kristy anao tena hoe io Jesosy mamina anao tena hoe mamana anao tena hoe afanainy anao ao anatina ohatrany hoe misalobona ao anaty body fotsiraina areo dia tena tsapanao mihitsy ny asambarana zany zay zavatra izay ampirisiako anao sy ampahirezako anao
ary minao fa ho tratranao zany, ho tratranao zany, tratranao zany frère, tratranao zany sœur, satria ianao de mangetaeta noana fahamarinana ary efa misy semence sanamana voray anao tonga any aminao ary efa mikotiany zany ianao. Tianao Jesosy mirary soa antsika rehetrarehetra, betsaka ny tianambara fa Andriamanitra ny fiadanana ny amasina atsika tsiraray avy samby ho tanteraka. Veloma tompoko tianao Jesosy. Tay ny tompo daholo. Sotra betsaka atsika rehetra zay manaraka fovato i soafara sy ny sisa rehetra anonima ihany koa. Tay ny tompo daholo.